na dia bolangatsika be aza ny maraina dia hiakatra ny hafanana ny atoandro amin'ny herinandro hafa io. Efa namono olona niantsana ny otsaka etsy Ambanitsia, tsy hitototra kosa ilay lavaka etsy Analakely. Heverin'ny olom-pirenena maro miopampana ny tombontsoa azy ny filoham-panjakana sy filoham-pirenena teo aloha. Andolofotsy, Miarinarivo, tany lavitra andrina, nahazo tsena be vaovao. Tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy, hampanajana no anasananao sy arabananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'andro dia mandray fitarainan'ny havan'ireo mpiasa miasa avy any ivelany, indrindra ireo avy any amin'ny tany arabo ny SPDTS izay nilaza fa efa naton'ny fanjakana hatramin'ny volana febroary lasa teo ny fanomezan-dalana hiasa any ivelany. Mbola misy ihany anefa ireo mahita lalana amin'izany ary milaza fa nahazo alalana avy amin'ny fanjakana. Fanadihadiana manokana nataon'ny Hilda Asinjo sy Fabrice Tatsiresy. Ankebakeba tany, lavitry ny mason'ireo ity zaza. Eto amin'ny fokontany iray amina komina manodidina Antananarivo no misy ity tranobe iray mikarakara piasa ho any ivelany ity. Ampahany amin'ireo miandry fiangana ho any Arabia Saodita, Qatar ary Koweït, toy ireo 570 sy 200 efa lasa tany amin'ireo firenena ireo hatramin'ny faran'ny taona 2012 sy 2020 ireto hitantsika amin'ny sary ireto. Arabia. Zay manana anarana misosoko, manana fanampinanarana iny mandeha Koweït. Misy anaotran'izany. Misy ohatran'izany koa, misy lesiodoro fa tsy fantatra. Tsy matahotra ny fampijaliana izay mampikaikaiky ny olona ireto tanora avy any amin'ny faritra Isava ila ravinahitra any ivelany ireto. Na dia teo aza ny fitarainana sy ny fangatahana fampidiana izay efa nahatratra arivo nandritry ny taona 2012 sy 2020 ihany. Iny manaraka arakaraka fihetsikinao mahatonga anao voasazy amin'ilay raha karaha reny zavatra ataonao amin'ny patron zay. Dia io koa zay arakaraka fitondran-tenanao sy ny namany jiaby, toetranao madinidinika fa azo taonao miasa. Misy anetsika mihitsy maditra zahay andeha hany. Mitangatsika amin'ilay ramose, tezitra madama. Mandray 2 arivo ka hatramin'ny $330 isa-taona ny agence iray rehefa mandefa piasa hiasa any amin'ireo firenena ireo araka ny fanadihadiana izay nataonay. Tsy noraisin'ny tompon'andraikitra teny an-toerana ny mpanao gazety saingy nilaza kosa tsy lehilahy nandrainay ity fa manana taratasy mazava tsara izy ireo manatotosa izao asa fandefasana olona hiasa any ivelany izao. Taratasy avy any ministera zay. Nefa le fandefasana anany efa miantona dia tsy miantona. Manao autorisation andefa zany nareo. Manana agrément zay. Ireo olona manodidina dia nilaza fa tsy vao izao ireto olona ireto no nandefa olona makany ivelany. Misy mandava-taona izany. 30 no isan'ireo tovovavy nambaran'ny tompon'andraikitra tany amin'ny fokontany. Ny olona hafa kosa nefa dia milaza fa anjaton'izy ireo no ao amin'ity tranobe ity ankehitriny. Ireo anivon'ny fokontany ihany koa dia nilaza fa mahafantatra ny fisian'ireo olona eo anivon'ny fokontany ireo. Tokony tsoratana sara ireny aloha tena marina fa le olona le tompon'andraikitra hoe seo tany aminay zany fa nafaranay. Ento daholo mombamomba an'ireo olon'ireo ampahafantarana fokontany. So misy zavatra mitrangazana zany dia ahafahany ny fokontany mandraindray. Fefela zareo tao. Fa vola zay sa 3 vola. Araka ny fanazavana azon'ireo avy amin'ny fokontany ihany dia avy any Ambodiady ambony manarina izay voalaza fa misy ny foiben'ilay toerana mpandefa olona any ivelany ilay lehilahy nandalo tao amin'izy ireo. Mampanontany tena araka izany hoe mbola misy marina sa efa voarara ny fandefasana piasa any ivelany izay efa niraisina ho fanondranana olona mihitsy eto amintsika. Ary raha miasa ao anatin'ny ara-dalàna ireto agence de placement ireto, nilaina ve ny nandroaka ny mpanao gazety sy nakasary azy ireo tahaka izay nahazo anay teny an-toerana. Marina moa fa sarotra ny fakana sary teny an-toerana. Eo amin'ny tontolon'ny toetrandro efa afaka misento kely indray ireo tena sarotika antsika na dia mbola angatsika aza ny andro dia efa nomboka somary hafana kokoa amin'ny herinandro ambony io. Na izany azy mbola anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tanteraka isika fa nampanazavana. Raha manomboka ny volana Jona ka mifarana ny faraparan'ny volana Aogositra ny vanim-potoana ny ririnina eto amintsika dia ny 15 Jona ka hatramin'ny 15 Jolay no ivon'izany tamin'ity taona ity.
Efa nolalovana arak'izany tena mamirifiry ary efa miamiakatra ny maripana. Raha tsy ilaza fa tsy ny tanàna Tsirabe izay tena malaza mangatsiaka dia anatratra hatramin'ny mihiba 2 degré ny maripana tamin'io vanim-potoana io ary efa nahita hatramin'ny 5 degré kosa izany amin'izao fotoana izao. Raha ny toetrandro ankapobeny zany zao ny toetrandro manaraka zany indrindra ho an'ny herinandro manaraka eo zany dia efa somary mafanafana ny atoandro zany fa maririnina azy ny maraina dia mbola mangatsiaka be foana, mbola ahitana andro manjomona na nuageux zany ny aty surtout ny aty avotany ny maraina dia ny atoandro misava. Zay zany ny toetrandro ankapobeny toetra eto amintsika eto Madagasikara. Nangatsiaka kokoa ny ririnina tamin'ity taona ity raha mihoatra amin'ny tamin'ny herintaona raha nambarany teo anivon'ny sampandraharamy sa na ny toetrandro ihany. Efa mambolana maro no nisian'ireo lavaka goavana eny an-dalambe toy ny eo Ambanidia sy Analakely. Efa namono olona niantsana tetsy Ambanidia ary tsy mitsatra ny mandratra olona ihany koa ilay lavaka etsy Analakely efa mbola tsy misy fikarakarana hatramin'izao. Fanadihadina. Efa tamin'ny taona 2024 no nirodanan'ity lalana eto Ambanidia ity. Ireo mponina eny amin'ny manodidina dia nilaza fa efa ampolony ireo olona nianjera tao ka mikodidia hatrany amin'ny faran'ity antsana ity efa nisy olona iray maty teo. Fa anona ilay mpiasan'ny fivondronana aloha ny hitako efa nandrefy teto. Fa hatramin'izao ilay izy mbola tsy nataony. Toy izany koa ity eto Analakely ity. Tsy ampy 100 metatra ny elanelan'ity toerana misy ny lavaka ity amin'ny lapan'ny tanàna sy ireo magazay lehibe manodidina saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra hanampenana azy io. Tamin'ny voalohany dia 1 metatra sy sasany no alalin'io lavaka io. Nasian'ny commune vato ny manodidina azy fa navalon'ny olona ao anatin'ilay lavaka ihany ireo vato ireo. Avy eo lasa fanaripako izy ankehitriny. Tena malahelo mahita ilay olona latsaka anaty lavaka ao zazakely miaraka mireny latsaka anaty lavaka ao maratra be zany ilay reny zany miala daholo ilay nify. Maratra aloha tena lefa zaza zay zao androlady tena maratra be mihitsy ny tongony. Tomobile maly express ny latsaka atao. Mitaky ny karakarana ireny fahasimbany ireny ireo mponina sy ny mpampiasa ny lalana. Miteraka fanelingelenana ny andavanandro mponina izy ireny ankoatra ny fitohanan'ny fiara izay aterany. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana na dia komina Ratsilana sy lavitra andrina azy ny any Andolofotsy Miarinarivo hiatsara ny fiarakarena ny mponina. Nahatsena vaovao ity komina ity noho ny famatsimbola 10 tapitrisa avy amin'ny fiadidian'ny Praiministra lefitra misana ny fampandrosoana. Ny tantsano tena mahita tombontsoa amin'izany fototra izany. Fanampy Vaovao. Ratsilalana nefa ahitana mponina 3 ny komina Andolofotsy ao anatin'ny distrika Miarinarivo. Saika mpamboly sy piopy avokoa ny 700 mponina eto ary miankina fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny samy tantsaha ny fivoaran'ny fiainan'izy ireo. Efa 10 taonany maro no tsy nanana fotodrafitrasa fototra anaovana izany intsony ity komina ity noho izao nahazo be vaovao izao. Tombontsoa mpivarotra aloha zao dia mba hoe afaka amin'ilay ainandro sy ny amin'ny orana satria hatramin'izay dia eo amin'ny kalamanjana be no varotra na fahavaratra na rinina. Fa taloha zany efa nisy tsena fa efa lasa siklona zany dia tsy nisy tsony raha tsy vo amin'izao indray vo misy. Fotodrafitrasa fahadimy azony Andolofotsy avy amin'ny fiadidian'ny Praiministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana tany ity taorian'ny CEG, tranopokon'olona, barazy ary ny CSP. Ny ben'ny tanàna Andolofotsy izay nanipika fa ainga avao any tantsaha ity fotodrafitrasa ity. Amin'izao fotoana izao moa zany dia nahavita zay vola fotodrafitrasa nomen'ny Andriananarivelo Ajo zay Praiministra lefitra ary dia hatrany Andriafanantananarivo pahatonga aty dia tsy mbola misy tsena nitovy leta amin'io tsena io zay nahazahoana vola 10 tapitrisa. Nefa moa dia nisy ambiny 210 tapitrisa dia nangatahana anaovana ny mairia zay efa vody vato teo aloha nasondrotra ho riana ary dia heverinay fa atao metalika manontolo no manodidina anazy. Fambolena no amidy ary mba tia hisokatra hivarotana lamba sy sakafo dia fantatray zany ny vahoaka fa miratra ny mason'ny olona fa hitombo ny mpitady vola na hivarotra izy na hividy izy. Nitokana izany niaraka tamin'ny vahoaka an'ity komina Andolofotsy ity ny kandidata filoham-pirenena Azo Andriananarivelo omaly. Tsy vola ampitantana fa ny volam-bahoaka hoenty manasony vahoaka no nahavitana izany araka ny fanazavany. Tsy sanatriana tsy mpiakorina narina tatily volam-panjakana izay volantsika menakavy ihany
fa dia navadika io zareo asa zao no manaprofo fa tsy hoe aloha le mpanefiefyany akory a no azo ametrahana fitokisana ary naray tena tsy azo ametrahana fitokisana satria rehefa mahazo dia mitsoka fa na isika ty ambanivohitra na mibe ny tanàna ambanivohitra ara dia mendry pitokisana ka izay a ny fanovana lehibe a tiana hoetiny atao firenena isika ambanivohitra dia nitovy lanja amin'ny olona rehetrarehetra ihany koa ary zay a ny tiana ho porofony ny tiana hoentina eto maso n'izao tontolo izao fa tsy ny fananana fiarabe tsy ny fananana arena miopapana akory a dia milaza fa olo-marina ianao a fa ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahatsapana fa rehefa volam-panjakana sy volam-bahoaka dia marary amin'ny vahoaka zany a ka ny porofonareo a taty Andolofotsy a misaotra Andriamatobe ny tanàna misaotra ny mpanolotsaina ary misaotra ny vahoaka n'Andolofotsy ray manontolo satria raha ratsy fitsidy ihany koa ianareo raha ratsy safidy ianareo a fa nametraka olona hafahafa dia atao amin'ity community a ka nalefa nay taty raha volam-panjakana zay volantsika menakavy ihany a dia vomafy ny fanjakana ary vomafy koa zany a ny commune Andolofotsy. Ny praiminisitra lefitra izay efa be ny tanàna tany ambanivohitra lany-bahoaka ny telo ny sesy izay nanamafy nandritra ity fitokanana ity fa ny fanaovana fifidianana ao anatin'ny fanaran-dalàna ihany no ahafahana miroso sy mamany olana eto amin'ny firenena. Solika 500 litatra isam-bolana vola 7 tapitrisa ariary isam-bolana ankoatra ny ofatrano ampahany tombotsoa manokana omenareo filoham-pirenena filoham-panjakana teo aloha ireo araka ny lalana vaovao momba ny tombotsoan'ireo filoha teo aloha nivoaka omaly samana ny heviny ireo olom-pirenena manoloana izany fanadihadiana ny mirana ramanantsoa. Lela volam-pandehanana amin'ny fiainana andavanandro 4 tapitrisa ariary isam-bolana solon'ny ofatrano 2 tapitrisa ariary isam-bolana raha tsy mipetraka amin'ny trano nomen'ny fanjakana. Solika fiara 500 litatra isam-bolana lela vola 4 tapitrisa ariary amin'ny fikojakojana fiara isam-bolana miampy fiara 2 isaky ny 7 taona ary kodarana 4 isaky ny 9 ireo rehetra ireo miaraka amin'ny olona 10 ahitana lehibe ny mpitantsoratra iray mpitantsoratra 2 mpamily 2 ary mpanampy ao an-trano 5 ireo ny tombotsoan'ny filoham-pirenena na filoham-panjakana malagasy teo aloha voafaritry ny lalàna 2003-001 tamin'ny 4 jolay farany teo ary nivoaka omaly saika mahita izany midangana loatra ny olom-pirenena tsotra. Tsy mety amiko le satria tokony fitsindrovana vahoaka majinika no jerena fa tsy zareo ambony foana zany mahazo tombotsoa. Zazana na imoaka iny tamin-gazety nahitany fa be loatra le izany tena maro. Zay zany tena hevitra be loatra tokony mety le mena tombotsoa satria ex-président fa be loatra le tombotsoa zany tokony amboarina le tsy efa be loatra le vola azo ny zalana fa tokony anaovana zavatra hafa mba olona hafa indray no jerena fa tsy ny zalana efa manam-bolana le vahoaka majinika ny tokony jerena fa tsy mitombotsoa antsony. Raha mahazo an'izay foana izy eo anatin'izay mba tokony mba mena koa le madinika ty ariana na izay matory atsena ohatran'izao raha mba mitaraina azonao satria eo anatin'le resaka trano zao zay zakanay le efa trano. Raha président niongana aloha izy tsy tokony atao an'izay normalement fa raha ohatra hoe président hoe niala tampamendrehana zany izy dia tsy maninona satria misy anona koa reny président reny misy ohatrany hoe retirety. Araka ny voalazan'io lalana io dia mianika ireo zo ireo ny vadina velan'ireo filoham-panjakana teo aloha ary misy ampahandreo azony zanany tsy ampy taona raha toa maty izy nivady. Voalaza ihany koa fa ny fanjakana no miantoka ny karama-mpanampy ny rehetra saingy tsy mahazo zany kosa ireo tompon'andraikitra hafa manao vonjimaika ny asan'ny filoha amin'ny fotoana tsy maheo azy. Avy hatrany moa dia miantra ho lalan'ny Repoblikan'i Madagasikara ity lalana ity hatramin'ny 7 Jolay lasa teo. Eo amin'ny lafiny politika miezaka mivondrona ankehitriny ireo fironan-kevitra manohana ny fehi-kevitry ny FFKM hoenty mamany krizy milaza izy ireo fanangana ny vondrona ho fanohanana ny dinika fampihavanana no karakarainy ireo lehibe mpiangona teny amin'ny CCI vato rafitinina dia ny fampiaon'ny ireo filoha 3 sy ny filoha antetezamita no tanjon'izy ireo tsy isan'ireo manohana ny fidinana an-dalambe izy ireo raha ny fanazavana teny an-toerana fikambanana maro no mijoro amin'izany saingy fikambanana tsy dia fantatry ny maro loatra raha ny fahita azy teny ankoatra ireo mpanao politika na ny hevitra fanampana zavanana angon'ny fabrista tatsirezy. Manana moa tetezamita tokony natao hoe tetezamitatra sy amin'ny toerana tsony sy tamin'izay natao ny andrasana azy itsony ny zavatra zay vita ka zahay tsy hoe hanokatra sy hanao dossier na hoe hanao ininona
hanaovana korotana tsia ampaiendrena ary amin'ny ara-dalàna. Les refondation dia hoe fanarenana ifotony ny raharaham-pirenena. Inona ny fanomboantsika an'izany dia tsisy afa-tsy ny hoe fanaovana ny rakim-pihavanana ho fa tsy rakim-pitondrana. Tontolon'ny politika hatrany ny famory tetsy amin'ny Macron ny pomba ny filoha teo aloha ny andro ny fahatongavany Ramatola Laura Valomanana izy ireo nandritra ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazetinay teny an-toerana. Lazany ihany koa izy ireo fa tsy hijanona ny fihetsiketsehana ataon'izy ireo toy izao ary nanamafy ny fahafahan'ny kandida nimirotsaka ho fidiana ny fanemorana ny fifidianana. Malona ny savorivory misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny mahakasika ny fanemorana lavan'ny fifidianana dia misavorivory ny hevitr'ireo olom-pirenena sy mpanao politika ny amin'ny ivoana amin'ny krizy lavarina eto amin'ny firenena fanadihadiana. Miketrika fanonganam-panjakana tohanam-bahoaka eny an-dalambe ny otrikafo sy ireo fikambanana vitsivitsy mpiaradia aminy amin'izao fotoana izao raha ny hevitra navoitra an'izy ireo androany. Ny vahoaka malagasy ny tokony andray atanana dia hoaviny ary tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fidindan-dalambe no azahoany mandray an'izay hoaviny izay atanana. Ndanonao foana ny SOS tamin'ny napiditra an'ireo olona telo Ratsiraka, Laura Valomanana ary Andra Juillet tao anatin'ny liste autocandidat. Tsy voavatsony ny adosoana lehibe goavana nataon'ny SOS iny ny vahoaka no any organe eo ambonin'ny SOS afaka mamahany iny fa mahany vahoakany iny dia filazana hoe miala zo fitondrana zao. Olom-pirenena maro kosa nefa tsy mitovy hevitra amin'izany intsony amin'izao fotoana izao. Ho an'ny maro ny fifidianana ihany ny vahaolana ka tokony hirosona. Tokony fa hirosy zany ny fifidianana satria ny vahoaka zao fa mijaly. Zay zao ny vahaolana akaiky indrindra. Latsaka katerena ny firenena no nagoavam-be mihitsy ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tokony lara-pamena zany fifidianana. Zany tena miteny aleo ny vahoaka mba hitsara, aleo ny vahoaka hifidy. Aza tapenam-bava ny vahoaka fa aleo vahoaka miteny. Fa ny vahoaka tsy miteny ange rehefa miteny ny vahoaka ka tsy zakan'ny olona. Lara-pamena ilay fifidianana ka satria ny olona zao efa miandry an'izany daholo fa leo an'ilay krizy isan'andro. Raha ny vahoaka araka izany ho tiana anio ny heviny dia ny fifidianana mangarahara no tokony hirosona mba hivoahana amin'ny krizy. Tsy ny raharahan'ny KOLO TV sy ny KOLO FM ihany no efa eny anivon'ny fitsarana. Araka ny fanadihadiana nataonay dia tompona hainao manjery efatra eo no mitondra ny antotan-taratasy nadin'izy ireo amin'ny fanjakana eny amin'ny tribonaly amin'izao fotoana izao. Ankehitriny aloha saika ny resaka KOLO TV no mibahana any amin'ireo tapanjotra mpifandraisana samihafa fanadihadiana. Miverina tanteraka ary mibahan-toerana amin'ny ady hevitra eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ity resaka fanidinana fanakiazana hainao manjery ity. Ko manentana ny fanjakana mba tsy hiditra amin'izay lalana amin'izay satria efa hita ny vokany. Matsapa tena mihitsy zany izay vahoaka hoe tsy ampy ny serasera raha ho ny hainao manjery zany no kasaitsika ho sakana. Tsy mety mihitsy le atao amin'io satria manjary voatapom-bava zany ny olona. Ay zany ny olona mba haneho hevitra. Mitohatra any anatin'ireny tambazotra mpifandraisana samihafa ireny fanehoan-kevitra, saika ahitana izany avokoa ireo sita rehetra ary saika miopana amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, ny olom-pirenena ahafantatra vaovao maro lafy sy ny hevitra manokana ny olom-pirenena tsirairay. Midadasika raha teo ny sampampanehoan-kevitra amin'ireny tambazotra ireny. Heverina fa mbola amaivay izany amin'ny herinandro avy io. Raha momba ny raharaha KOLO TV sy KOLO FM manokana. Amin'ny zoma ho avy izao ny fitsarana ambaratonga voalohany no andinika ny raharaha raha toka efa mandeha ihany koa ny ao amin'ny Conseil d'État. Miayay mafy amin'izao fotoana izao ireo mpianatra efa nanao fangatana amin'ny iray solosaina fitondran-tanana. Mampiaka-peo ihany koa ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto amintsika manoloana izany. Ilay orinasa voakasika kosa dia nilaza fa hozaraina tsy ho ela ilay fitaovana fanadihadiana inaly sosombiniaina. Misy fatarana ny fizarana ireo solosaina fitondran-tanana na mpanantenaina ireo mpianatra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka tamin'ny volana martsa teo mantsy no nandeha ny famandriana ireo fitaovana ka 540 andro no nilazana ho fepitaona azahoany ireo mpianatra izany. Tsy mbola azo anefa ireo solosaina hatramin'izao fotoana izao ka nampiaka-peo ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Zao ndray nantenaina fa hoe ho livrena tamin'le 15 lay ordi ho an'ny ankizy. Tsy ordi akory azy izy fa netbook nefa tamin'ny publicité ordi. Ary nilazaina tamin'izay fa marque HP na acer izay tao anatin'ny cahier de charge. Novana marque hafa ndray izy dia ho izay hoe au carré tompoko zay zavatra ohatr'izay tsy atao tsoko. Lazaina fa hoe hoentina par avion lentana satria partenaire ny armade. Zao ndray lasa hoentina sambo. Dia hoe any amin'ny septambra ndray ny sasany vao mahazo. Dia ho izay hoe ny fianaran'ny ankizy ny ilany an'io anaovany boky amin'ny mémoire
fa tsy hoe atao kilalaoka hoe azo andrasana ela be ka zay hoe tokony mitady solution de rechange tokony hitambara zany tsika victime rehetrarehetra andray fipetra momba an'izao zavatra zao fa lasa ho ataon'olona fanao eto amin'ny tany sy ny fanjakana zao zavatra zao tsy ny fahatarany solosaina ihany no mampiaya ireo mpanjifa fa eo ihany koa ny fivoan'ny marika ireo fitaovana ampiasaina izany indrindra no tsindriny ity mpianatra iray ity. Tamin'ny mois de mars tany zay nanomboka amin'le demande le izy dia niandry zay fotoana ela be aty amin'ny mois de juillet zao tsika miresaka dia mbola sy eto am-pelatananay ara moa le izy. Ny problème anay koa mantsy zay mijery an'le capacité ihany satria bandy mba hoe mijery ihany fa miova zany le izy nampanantenananay hoe HP le marika omenanay zany. Le marika omenanay ao zany lo tena tsy HP tsony le izy niova le izy ka zay zany mangatahana hoe sao dia mba tsy tokony hoe manova zavatra ohatr'izay sao dia mba hoe famitahananay le izy na ohatr'izay. Efa nandony 520 isanjato ny vidin'ilay solosaina miaraka amin'ny cahier de charge moa ireo mpanjifa. Ny orinasa kosa izay nampafantatra fa amin'ny herinandro ambony iny no anomboka ny fizaran'ireo solosaina rehetra. Isy arak'izany ny lisitra ireo azo izany ka eny amin'ny foibe vaovao ny orinasa no afaka maka ny solosaina ireo mpanjifa rehetra. Nantsika kosa ny fanadina mahakasika ireo raharaha hainao manjery teo. Miverina tanteraka ary mibanto. Mbola ialalantsiny ihany tompoka noho tsy fatezan'ny sary pejin'ny fanatanjahantena isika eto Madagasikara no mandray ny andian'ny fahadimy amin'ny aiady Osho amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Mahamasina ny 5 ka hatramin'ny 10 septambra ho avy izao. Fanadihadiany namana Maritsona. Raikitra fatao eto Madagasikara ny andian'ny fahadimy eo amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao amin'ny fahadimy ka hatramin'ny 10 volana septambra ho avy izao eo amin'ny aiady Osho. Raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny federasion'ny taranja Osho eto Madagasikara Ramaherson José dia efa nandefainy koa fanasana ho an'ny zakisana izay anatrika azy ity etsy alapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ary dia isy ihany koa ireo nasaina ao anatin'ny temple de Shaolin ny mahakasika indrindra ny aiady Osho. Mbola malaza pe ramana daholo ty maheno ty kakisana fa tamin'ny avant 15 jours efa misy demande miresaka protocole kakisana fa eo kakisana mamary miteny mila officiel affectation zay afaka mamary membre communauté technique fédération Osho Malagasy efa lasa affectation officielle poste. Firenena marobe ihany koa no anisan'ny andray anjara ao anatin'ity aiady ity izay manodidina any amin'ny 50 mahery any hoany ary ampiseho an'ny akingany ihany koa ny malagasy fampahafantarana ny traike fa avo anana ny malagasy amin'ity aiady ity. Itsano eo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay isika komine 440 manerana navaratrano no mandray anjara amin'ny hetsika ara-panatanjahantena izay karakarain'ny fikambanana navaratrano miaradia androany sy rapitso. Tanjon'ity fikambanana ity ny ampiraisana ny faritra avaratrano manontolo ankoatra ny taranjatsipika nety be izay nanokafana ny hetsika dia isy ihany koa ny fananana zakazaka mambisikileta, zakazaka lavitrezaka ary ny baolina boribory lalovan'ny olona 120 ho an'ny rampitso. Ny tanora ny tena omena sehatra amin'ity hetsika ity fanampanazavana. Ny andiany ngamba ny kanety be nefa hoe nisy foana hatramin'izay ny antelo fokotany asa nahitanareo misy maro dia maro nandray anjara somary mifanindry amin'ny taona ny fifidianana fotsiny izy dia mampanontany tena olona fa zavatra hetsika efa natao dia ny ho an'ireo bisikileta marathon vakodrazana dia toy nefa natao tany amin'ny commune satria betsaka ny commune efa navita dia mba mila sehatra ambonimbony zareo dia ratambatra zany ny commune 420 amin'ny au niveau ny district mihitsy le fanana. Mifarana treo iny fampalalam-baovao iny tomboky lasy tomboky vavy ho fanatsaran'ny fifandraisantsika ahafahanao mampita vaovao aty amin'ny sampana fampalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM dia misy ny laratarby 034 07 888 02 isorana ny code 9 nampiakanjon'ny tenanay mametraka ny veloma ho amin'ny alatsinainy indray tompoko.
miverina tanteraka ary mibanto